Lafim-baovao tanteraka kosa indray ho fanohizana ny asa nataon'ny mpitantana ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Ivandry dia nindroso tamin'ny fanolorana indray androany ny filoha vaovao nyzany fikambanana izany. Fantatra tao anatin'ny fotoana ihany koa fa tomboka amin'ity volana ity ny asa fanarenana izany EPP izany. Siravaka ny Remanala Somra Samuel ny teny an-toerana. Atomboka amin'ity volana ity ny asa fanarenana ny trano-tsekoly ny EPP Ivandry ka atanterahany tetikasa amin'ny anorenana trano mahazaka mpianatra anarivony dia mbola misy ny vola mitetina hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary izay mbola tadiavana. Efa manomboka amin'ny herinandro manaraka zany efa manomboka ny fotodrafitrasa amin'ny EPP amin'ny EPP Ivandry dia amitoerana amin'ny fampianarana oktobra zany dia zana yakatra ireo mpianatra ka amin'izao tsika miteny izao mpianatra zany misy 600 dia nitanjona zany rehefa vita ireo fianarandreo tafakatra 1000 ireo mpianatra eo dia mbola eto foana izay mangataka ireo société na orinasa samihafa CTRS aminay misokatra ny varavarana satria amin'izao mbola misy gapina atao hoe 30 millions d'ariary na 20 millions d'ariary zany mbola tadiavina. Tahaka ny efa fanaony mandavan-taona ary isam-bolana dia nanatitra ireo sakafo amatsiana ny cantine scolaire an'ity EPP Ivandry ity ny avy amin'ny Rotary Club Antananarivo Ivandry raha nambarany filoha vaovao nyity fikambanana ity. Tena zavatra iray daholo izy satria resaka ny fahaolon'nyzavy tamin'izy ireo raha vatany misamy sakafo dia tsy maintsy tonga izay Rotary Ivandry zany manome sakafo azy ireo isam-bolana. Misy falalatana zany izay ratsiteny avasylaika ireo mpikambana maro amin'ny club izay fanometanana aminay izao sakafo hoan'ny mpianatra. Mariana moa fa totosa tamin'ny fiandohany ny volana jona teo ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha vaovao ny Rotary Club Ivandry sy ny filoha teo aloha izay nodimbiasany ny ditsisa moa Fandriamatoa Farid Alali.